Lina nanzo natujuni mafinana linindavatso nafalina malukanifu yanautsilavitra fatewanilako imasonano ahitako nitongotrano mahalala ny lalanombako izay taratrano fazafako ny fotsika mitepo ny famanto ny lamako izaniky ny fity tena fity rayay iray safidy izaniky ny fity zay tiako no tindry mizarany mami mangidy voatsongenao izao marary osienao izao tsy zarizary sanatry tsy fanary torano sy vary izay telina lalako zay sitrakao mampandiny sako izay babinao de mozakako iza miatra minao miatraka miniako tanankavitsy hafanana namorana sarotra iaramanana ny mafifanoanana na be na kely fanapahana izaniky ny fity tena fity rayay iray safidy izaniky ny fity zay tiako no tindry mizarany mami mangidy voatsongenao izao marary osienao izao tsy zarizary sanatry tsy fanary torano sy vary
Unuliacha, Ibatinali Fara Buliacha, Iajini Ariba, Imasumadukiva. Miarinano tu Gafizamu Mefanasino, La Sanda Vitaxidamu Antasino, Ite Kitaniava, Sita Kafa. Emuna, Laneta. Uluti na unfisma Masunyali na nama dunia turitama itu dalam exuberance maleficence Masunyali na nama dunia turitana itu dalam exuberance maleficence Sotratsika kamareta amin'ny sakrifisy atao ary tsy afenina tokoa fa misotranao président amin'izao olo izao mbola tsy misakafo ary tsy afenina fanoana kanefa ny adidy tsy an'olon-dratsy engany mba tsy olon-dratsy ny tenako satria ny olon-dratsy koa ny tsy hoe amin'ny alalan'ny fanahy tsara ihany fa indraindray mety teny diso fa rehefa miala tsiny dia mety mba lasa olon-kely ka raha ohatra misy dia azafady toko adino potratroka reto toko fa ny miaravantsika rehetra ka raha ohatra sendra misy diso dia ifonana reto toko ary ahitsio aza misalasala fa aza atao amin'ny teny masika na hoe amin'ny teny ratsy satria tsy afenina anareo fa sakrifisy tokoa nefa tongavana eto fa tsy hoe
sitrapo fotsiny amin'izao e. Salama daholo, akory aby tsika. Bon, androany tsika zany a, hiresaka ny karazana ohatrany hoe ady an-trano ao anatin'ny party tsy party moa zany fa ireto mpanohana ny Andry Rajoelina ary hoen'ito Andriamatoa Andry Rajoelina azafady tompoko. Ino moa izy teo an'ireto mpanohana ny Andry Rajoelina ka hoenotsika ny tenin'ny Raolodinina, Raolodinina azafady député Raolodinina. Honorable moa fiantsoanareo azy fa tsy hitako hoe honneur atakiny ahoana amin'ny maha député zany surtout ny député gasy tsy hoe Raolodinina akory ny teneniko an'izany fa dans l'ensemble bon foutaise quoi. Ka hiresaka an'io tsika de avy eo tsika hiresaka ny zava-misy eto zava-misy amin'ny firenena. Narotsoko androany ny fandaharana satria ny lahady zany Pentecôte rapitso, ny alatsinainy koa ohatran'izay mbola lundi de Pentecôte. Mba amenareo tsodrany kely mba misy fotoana zany mba tena mba hoe iarahana amin'ny vady aman-janaka fa de le zanako vavy efa mba miteny mihitsy hoe papa mais consacre quand même un peu de temps avec nous. Parce que marina fa avy miasa de mi-préparer an'itony émission itony de parce que za io manko atao birao ato an-trano io no manao an'ity émission ty de donc je m'isole un peu. Et pendant les préparatifs et les préparations de isoleko lery a, na de hoe tsy de misy préparation toy inona raha fa ilaina ary tena faran'izay ilaina ny misy précision ny zavatra tenenina mba tsy tenitenenana foana tahaka ny nataon'le filoha ny ho lavitry ny mpitsabo na ny dokotera omaly tamin'ny RTA iny satria tena mamenatra raha ohatra hoe mpitsabo dokotera no miteniteny foana ohatran'ireny. Za tsy miteny hoe le teknika no miteniteny foana izy fa alohany hamaliana olona anankiray amin'ny zavatra noteneniny dia mba henoina tsara aloha raha henoina tsara ny zavatra notenenin'le olona. Malheureusement aloha le zavatra noteneniny nalefan'ny Real TV kosa tsy ampy le izy de lasa ohatrany hoe la vérité manko quand c'est à moitié narré de c'est à moitié fausse koa. Tokony mba ho fantatry ny mpanao gazety ihany aloha zay zavatra hoe rehefa tsy ampy le zavatra alefanao a satria anao manana an'le facteur temps zany a limité le izy a de aleo tsy mandefa mihitsy toy zay hoe tsy ampy le izy satria manjary ohatrany hoe za zao nenan'le izy de hoy zaho hoe bon normal ihany raha zay ny réaction an'le dokotera satria mety iny no nenoiny kanefa ny tsy normal le izy satria izy manao enregistrement io tsy sura hoe ny zavatra sura efa nieniny émission izy ka ny le zavatra ohatran'ireny zany tsy ampy le nalefa tamin'ny Real TV de ohatrany hoe à moitié dite c'est à moitié fausse, vérité à moitié dite c'est une vérité à moitié fausse koa. Zay le izy zany ka ho azavaitsika le izy satria misy ny problema dia ohatrany manana ohatrany traumatisé zany a ary marina ny tenin'ny Raolodinina fa tsy ampy. Ohatry izy mazava tsara ny teniny ary ho azavaitsika manko le izy hoe tsisy ozy izy a ministre mijoro rehefa tafiditra canal ny président ka miaro ny président tsy misy ozy fa iza Raolodinina zao ozy izy masahy mijoro fa zalahy ozy a ohatran'izao marina zay a fa tsy ampy. Ao ndray ny sasany mijoro fa tsy mahay miaro vao mainka ary miteniteny foana ary vao mainka manala baraka zay le izy. Ho azavaitsika daholo zay avy eo fa andefa hira anankiray farany tsika entina ambavaka ny zavatra ataontsika satria tsisy ny tompony antsika tsika ohatran'izao ary nohiziny nahatonga antsika ohatr'izao a mba ho azy raha tsy omeny courage omeny fitiavana mety tsy nihaino akory nareo matoky a tompo
satria sady mitondram-bavaka ihany koa tsika ho an'ireto le zazavavy sy ireto tanora voadona amin'ity zavatra ity a. Mitondram-bavaka ihany koa tsika ho an'ny firenena, ho an'ireo le mpitondra rehetra na ny any amin'ny mpanohatra zany indrindra satria samby mitady ny zavatsoa ho an'ny firenena sy ny zavatsoa ho an'ny tokantranony daholy. Za tsy miteny hoe tsy hifanomezantsiny fa ny endray no anarina hoy ny fitenenana ka ianareo hitondra dia tsy maintsy anarina sy tenenina dian'izao. Dao ary matoky atompo. Matoky atompo fa ianao tsy andao any. Ary mbola mino aho fa tsy taratry ny rahampitso izay mitranga anio. Say me say anio hoe namaritra fambola hoaviray naraina mafinaritra fotokan'izao satria efeo amine hoay sy ho anao tiny tady mamine. Say me say anio hoe namaritra fambola hoaviray naraina mafinaritra fotokan'izao satria efeo amine hoay sy ho anao tiny tady mamine. Koaza kely anao faraiso mehitanany ny hoavinao rehetra efeo amine komatoky ary hoatrarao tebitelinao tsy maintsy ho tonga iray maraina vaofa komatoky ary hoatrarao tebitelinao tsy maintsy ho tonga iray maraina vaofa. Say me say anio hoe hitsaranao ka maritanao izay tsy maintsy hoavinao tsy taratriny ampitsone izay mitranga anio ny tomponao no ifikiro mafy tsy tokeo. Koaza kely anao faraiso menitanany ny hoavinao rehetrane efeo amine komatoky ary hoatrarao tebitelinao tsy maintsy ho tonga iray maraina vaofa komatoky ary hoatrarao tebitelinao tsy maintsy ho tonga iray maraina vaofa. Koaza kely anao faraiso menitanany ny hoavinao rehetrane efeo amine komatoky ary hoatrarao tebitelinao tsy maintsy ho tonga iray maraina vaofa komatoky ary hoatrarao tebitelinao tsy maintsy ho tonga iray maraina vaofa.
Eny ary tompoko. Tsy maintsy ho tonga le maraina vaovao ary mamelaha kely ohatran'ny hoe andeha hanao andalo kely amin'izay lalan'izay satria ohatran'ny mahatongatonga sain'andry izy aminatin'le ity fandaharana ataontsika androany ity satria ny antony dia zao tena ao anatin'ny toe-tsaintsika malagasy mihitsy ny mametraka fanantenana amin'ny avo indrindra zany na hoe amin'ny alalan'ny araky ny finoantsika, ny Andriamanitra tomponsika, ao manompo vato, ao manompo hazo, ao manompo tendrombohitra, ao manompo an'Andriamanitra Jesosy Kristy, ao manompo an'ny manompo any Allah, Bouddha, Sangria, Jama, ohatran'izany. Tsy hoe mampitovy andreo akory fa misite fotsiny a. Mamisaka foana tsika hoe mbola ho avy ilay maraina. Tsy very ny fanantenana e. Fa rehefa dinihana ao anatin'izay zavatra mitranga rehetra izay a, ilay malagasy dia tompony vavy izy fa tsy tompony hetsika. Ary eo no mampiavaka an'ilay hoe malagasy sy ilay hoe gasy. Le gasy, le reto karazan'olona ratsy toetra, le mpanapotika sady mpanimba, Monsieur Fleury azo soa avy amin'ny tompo antsika. Antsika rehetra ity merci Monsieur Fleury azo soa amintsika. Le gasy sady mpanimba amin'ny mpanapotika, mpitsikera tsy mpitondra vahaolana akory a, dia matetika izy ireny a mahasahy maty ary mahasahy ratsy. Ary ireo gasy ireo no tena manimba sy manapotika ny firenena. Tsy nisy fanonganam-panjakana teto Madagasikara ka nitondra amin'ny alalan'ny fidinana teny an-dalambe zany a, ka nitondra fahasoavana ho an'i Madagasikara. Tena tsy nisy. Ny 72 fanonganam-panjakana tsy nihodina kely 2 taona na 3 taona akory dia efa rava tanteraka ny soatoavina maha-malagasy. Teo a nitorona ny tantara, teo no nihodina ny tantara Madagasikara. Nanomboka teo amin'io 72 io. Ary teo no voafitaka ny malagasy. Maro ny gasy, amin'arivo ny gasy namotika an'i Madagasikara. Kanika ireto malagasy tsy dia tena tia korontana, tia filaminana, fa miaina ao anatin'ilay moramora kosa nefa na izany hoe le pays du moramora, dia miandrahandra fanantenana miaritra amin'ny mafy eo foana dia tonga amin'izay hoe mbola ho avy ilay maraina izay, izay foana nambety teny. Fa indrena malagasy zany mahari-pery, maharitra ny zavatra miantra ary tsy mba mitaraina tananiepaka. Fa ny gasy, aiza zany manavaka ianao hoe za ve zany gasy sa malagasy? Za zao raha anontanianareo dia aleoko nareo mamaly azy satria tsy mety ny midoka tena toy ny papelika. Na hoe manajotso tena ihany koa, tahaka ny mangalatsaka ozy avy izay. Ny tena olana manko dia zao amin'ny ity le atao hoe fasahiana
ao anatin'ny zavatra atao. Ny gasy tsy dia nahita fianarana loatra dia mahasahy maty. Mahasahy manao diveriny ainy. Fa ny malagasy nitojo tamin'ny zavatra mahitsy, na dia tsy dia nahita fianarana loatra aza, dia matoky ny ho aviny ary afaka mionona amin'ny zavatra eo am-pelantanana. Tsy andeha hanita-tsaina hangalatra, tsy andeha hanita-tsaina hanao ny zavatra tsy mety. Izany hoe tao anatin'ny fiarahamonina malagasy alohan'ny taona 2017 dia tena vitsy ary tena vitsy izany atao hoe gasy izany. Eo zany ianao no manontany hoe za ve gasy sa malagasy? Dia samy mamaly tsika rehetra any an-tokantrano any, ny amin'izay taritiko amin'izay aloha ilay zavatra isaitsainantsika zany, samy mandinika tsika satria rehefa misy zavatra mitranga manko dia ireny ny gasy ireny e. Fa za miha miteny hoe ireny ny malagasy fa rehefa ampiditra an'ilay zavatra zany ho péjoratif dia hoe ireny ny gasy e, ireny ny gasy, zany ny toe-tsaina gasy. Aiza moa tsika gasy no tafavoaka, aiza moa zao. Fa rehefa miteny hoe malagasy, malagasy aho dia ambonimbony zay ny valeran'izay. Za gasy. Ohatran'ny bon, mety ho diso aho fa taritiko amin'izay ilay izy. Ino ny ara-odinina tsika satria mazava tokoa fa ny zavatra mitranga rehefa akaikina fifidianana tahaka io dia samy manasa ny lambany, samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny rehetrarehetra. Ho aiza moa nga raha olidinina izany raha ivelany zany atao hoe TGV zany? Mety ho diso raha hiteny hoe anisan'ny nampisongadina ny ara-olidinina ary nampiakatra azy avo dia avo ohatran'io hoe député ny niarahany tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary manana reconnaissance izy amin'izany. Kanefa na izany na tsy izany koa nefany ny fidélité any amin'ny Andry Rajoelina politika dia raha mahita ihany koa fa efikasy izy ary tena i Andry Rajoelina ankoatran'ny Andriamanitra tompony no Andriamanitra faharoany na fahatelo ankoatran'ny vola. Izany hoe raha misy zany ny tena hoe fidèle parmi les fidèles amin'ny Andry Rajoelina dia itony karazan'olona tahaka ny hoe Raolodinina itony, ry Brunel, maromaro izy. Rehefa dinihanao nefa le ossature an'ilay gouvernement, rehefa dinihanao le ekipa na le ossature any amin'ny présidence, any amin'ireny ministera ireny, dia ohatrany tsy ohatrany fa marina tokoa fa misy parachutage be dia be. Ary olona tsy hoe n'inona lazaina tsy maintsy andeha hiditra any anatina combat ary ho enjana ny parti anankiray, na mpitondra izy na tsy mpitondra. Rehefa tsy ny fondateur, rehefa tsy ny convaincu
no eo lolo eo no eo amin'ny devant eo vao mipoaka ny basy tsy hita izy menaka azy. Zany hoe vao misy merde zany de efa izy no tsy hita, efa lasa arỳ ambadiky ny olona, arỳ amin'ny ady vary. Izany zavatra ny hita soritra amin'ny zavatra mitranga par rapport aminahy fotsiny zao ohatra. De maro, pour ne pas dire hoe misy ihany a. Ny olona zay mieritreritra fa hoe président Monsieur Fleury ohatrany tsy haharitra ity zavatra ity a, ohatrany mafy ny zavatra hitranga amin'ny 2023 satria tsy mifanaraka ao an-tokantrano ao. Fanotsana, mifanaratsy ary mifanabatibaty. Hoe za akaiky ny président no zao, président zao, président zao. Ministra tsy mandray député amin'ny téléphone, ny député koa rehefa tratran'izay de tsy tahalala afa-tsy le président. De rena nefa tafiditra canal le président, misitrika fotsiny eo amin'ny biraony ry zalahy. Zany hoe manao low profile. Ary ny tena grave nefany de zao, ny mpanapaka na ny mitantana budget dia tsy mieritreritra afa-tsy ny ampanakarena azy menakavy ihany. Eo ny mason'ny député sy ny ireto mpitolona TGV na tamin'ny andron'ny TIM-ko na tamin'ny andron'ny SVM de nisy daholo zany zavatra zany. Noteneniny zany Ngara-Valomana hoe zany mety tsy mety ty ianao manakarena isan'andro ty fa ho tezitra amin'io ny olona anganda raha iny vao maika izy lasa mividy avion. Notenenina hoe tondro Nicole tony sy ny karazana mbola iny ihany Nicole mihinana vary amin'anana ary mijesy ery miaraka mihinana bolety amin'izy mivady ary miaraka amin'le ministra anankiray zay koa. Kanefa ny ministra anankiray io fatina alika mpamadika anankiray io avy eo. Ohatran'izay zany hoe ianao zany raha olona tsy tao anatin'ny tolona miaraka aminao no miaraka aminao anatin'ny fitondrana de miomana ianao ary aza menomenona raha vadian'ny olona rapitro. Ary miomana koa ianao raha ohatra ianao ivadian'ny olona ny akamanao koa rapitro satria ianao tenenina tsy mino sady tsy mihaino. Kanefa ny tadidio fa ny politika de na miara-maty na ianao rery maty eo. Rehefa tsy mihaino mibandy ianao izy mibandy zay de hozy ngia Paul Beraros zany hoe mba haino ihany Paul fa Paul anie mba aza le fomba fitenin'ny Paul azy masika hozy izy no raisina fa le tenin'ny Paul enona hoe manomboka tsy mety hozy izy ngia izy diso tao ray aman-dreny Ratsirahona zay ka ity zavatra tenenin Raolodino ity de appel fort ary tsy ny TGV ihany no tratran'ity zavatra ity satria na ny parti hafa ara tratran'io. Tadidiko any na candidat zany Robinson zany mbola velona izy iny fa ny tena marina Giaboutsasa no tokony candidat ary izy ny candidat no safidiny Andriamatoa Ravalomana. Fa ny asan'ny lobbying sy ny saosy tamin'ny alalan'ny infiltration dia mivadika Robinson, nisy moa mivola mifanakalozana tamin'izany sy mivola tsy maintsy naloha. Zay no nahatonga ny Robinson hoe afaka nisitaka niala tamin'ny TIM satria izy nandoha vola vao candidat. Ka rehefa vola ny fanarahana ohatran'izay zay tiako atao izy avy eo satria niraisiny lahy koa ny volako. Za tsy traiten'ny lahy mpamadika avy eo fa za raha nandany vola tamin'le élection. Zany moa za aferan-jareo tany zany. Fa ny tiako tenenina de zao victime n'ity zavatra ity daholo, tsy hoe victime fa
Marina mihitsy le hoe rehefa tonga filoha le olona de lasa izy ny ohatrany hoe tena kiranina be. Ary lasa adinony le hoe reto olona reto anie nitolona ho anahy. Nitranga zany zava-drano tamin'ny andron'ny Ngara Valomanana. Nitranga zany zava-drano rehefa nanomboka nasorosorona le mpiara-mitolona, le olona tena hoe prosy ny Ngara-Tsiraka, Didier Pierre son nom, efa nanomboka mipéricliter le pouvoir de nanomboka nitotona satria nitambatra taty amin'ny opposition ireto diso fanantenana zay lazainy izy teo Raolodina reto hoe manabotsina ny mpanohatra hoy izy de mody mananganangana association na parti à gauche à droite de mametraka olona de ohatrany hoe tsisy olona ohatrany hoe manan'olona izy de mizezizezy teo. Ndao enotsika ne izy de analizentsika ny zavatra teneniny. Laza fa manohana filoham-pirenena de mety apetraka ny olo de misy fikambanana vaovao. Laza fa manohana filoham-pirenena de mety apetraka ny olona. Mazava be fa misy fikambanana vaovao tiany tenenina dia misy tokoa zay ary efa manomboka mitety an'i Madagasikara, tsy fantatra hoe ahoana io na ahoana ny fandehan'io zavatra io fa tokony mandinika ihany sika hoe misy olona ray nanao menace tao anaty gouvernemanta de niala ny sitaka sady tsy reconduira teo moa de nanomboka teo be dia be ny zavatra hafahafa mitranga amin'ny firenena. Iny olona iny ve na ireny olona ireny ve anisan'le zavatra anisan'ny teneniny Raolodina ity satria za mino fa tsy iny ihany no vizen'ny Raolodina fa misy hafa koa satria lasa zao hoe miala tsiny aho fa ny malagasy tompoko tsy tondrona. Ny gasy no azo ambakaina satria ireo le teneniko hoe les populations vulnérables reo de azonao vidiana vola, azonao atakalo an'ity atsipitsipy tao hidina eny an-dalambe de mena saosy de midina. Fa ny malagasy manana saina sy inona izy teo fanahy mitombina sy mijoro tsara mahatsapa hoe tsy milamina zany rehefa zany. Fondation hoe association hoe de tampotampoka misy association anankiray zany de hoe manana antenne zay nangana antenne zay any Antsirabe. Andeha nangana antenne indray tsy haiko manakara Diego, Tamatavy, Fianaratsoa, inona sy ny karazany. De mieritreritra an'le malagasy hoe tena dontina hoe vendrana de tsy atsapa hoe mamofona zavatra hafahafa ty revi ty. Misy zavatra hafahafa ao anatin'izany revi zany ohatran'ny manao jeu de dupe zany. Ny malagasy mahatsapa an'izay, ny mpitondra tsy voatery malagasy mety ho gasy koa mety ho gasy koa ny mpitondra satria aza adino fa nanomboka tamin'ny fotoana anankiray précis dia gasy zany hoe olona tsy manan-tsaina sady tsy manana fahendrena no mitondra firenena. Eo zany le izy ka ny tena olana de zao mifangaro le hoe société civile na organisation non gouvernementale sy fiefenanao ambadiky zay miafina ambadiky zay zany le olona de Raolodina efa mahatsapa hoe kozy tsy milamina ty revi ty rangaha fa aleo vakiko batsilana satria efa ela no nitenen'izy Raolodina hoe rety tsika moa tsy miresaka fa zay sy arifidy no miresaka Raolodina de miteny hoe ohatran'ny mampiomehy be ry zalahy reto
Zay olona akaiky niaraka nytolona ohatrany nahazo anareo azo vemy ty rehetra fito zay olona akaiky niaraka tamin'ny Erajaona Ramampiana ohatrany tao voisakisaka daholo. Ohatrany voisakisaka daholo orava vetivety ty rehetra fito de io koa le izy mitranga le izy zao hoe zay olona niaraka nytolona tamin'ny Andry Rajoelina ty ohatrany voisakisaka daholo orava vetivety ty Oringady Joely Soa dirikabin'ny Ngara-Valomanana tamin'izany fotoana zany. Fa nakaiza daholo le olona mpiara-mitolona amin'ny Valomanana no naisakisaka ohatran'io. Tena tsy haiko le tsy bainao fa izy mideside an'io. Zany hoe dirikabo tsy manana pouvoir izy. Afaka lesona nilaisan'izany sy naparate tonga ny 2002 nitotona. Tadio fa Joely Soa ny anaran'ny dirikabin'ny Ravalo. Raha tadidinareo zay olona zay. Tsy miverina nanao politika intsony izy san'alony na mpianatra ary mpampianatra eny Ankatso zay olona zay olon-kendry izay olona zay. Tiako tenenina amintsika de zao marina loatra ny tenin'ny Olodinina hoe mody mananganangana de misy fikambanana vaovao milaza fa manohana filoham-pirenena de mety apetraka ny olona maître notaire tsy tononoko ny anara ny lehibeany nivandry de isorina daholo ny TGV satria te iseho amin'ny président te iseho hoe zay koa manan'olona de olona manao ny asa ny iso baikona ambaki ny directeur général ny impôt mamorona fikambanana laza fanohana amin'ny filoham-pirenena amin'ny 2023 nefa manilika TGV tsy ekena itsony ny fanilika liana TGV fa ny TGV mamparay ihany tena akaiky ny filohan'ny Rajoelina. Ty le resaka hoe notera teneniny ty de io le vadin'le Ramatoa nalaza be tamin'ny resaka intervention ana resaka impôt amina resaka pression fiscale mahazon'ny privé akavia akavanana. Ary fantatra hoe izy ny tena akaiky an'ity Ramatoa ty par rapport amin'ity association ieritreretin'ny fikambanana vaovao tiany Ngara Olodinina mpalana ity. Satria mazava zany zao fa efa manomboka misy am'izay zany masamby joro hoe za ndray tsy matahotra ny lahy. Zay ny Olodinina manko niazy zay. Za tsy hoe mandoka Olodinina, je fais le constat, je vous transmets la situation hoe zao ny situation marina sy mitranga ao anatin'ity zavatra tatabitrany ity. Tsy haiko na hoe vaky ny sambo na ahoana fa efa nainga Brunel rehefa nanome patiny zany. Zany hoe là zany maintenant misy fitsanganan'ny olona akaiky Andriamatoa Andry Rajoelina hoe mialatany la rangaha fa tena tsy revenay ny adiny lahy. Tena raha atao hoe teny tsotra tsy mihaja. Satria samy bandy reo olona reo no miteny de tonga de ohatran'izay mihitsy le fiteny hoe ialahy rangaha lehilahy tany fa tsy ialahy mihitsy raha ny tena manimba an'ity zavatra ity. Io ialahy mody mamorona fikambanana vaovao hoe de mody mery tsara velatria hoe zao. Ny fanontaniana am'izay manko de mipetraka anankiray le izy hoe raha Olodinina ve no miteny an'izay sa misy olona ambadika eo miteny an'ra Olodinina hoe peo any rangaha io. Fa manomboka leo an'io bandy io koa. Eo zany le izy satria na le bandy koa raha jerena ohatrany tao tsy mahazo avaram-patana intsony ohatrany tratran'ny faire croire hozy izy ny Miami zay. Sasany ny tompony io. Ohatrany tratran'izay le bandy. Ka iao zany le zavatra mitranga amin'reto olona reto hoe misy germana totondry, misy germana leadership, misy germana ino ty izy teo lutte d'influence ao anatin'ity zavatra ity. Ao anatin'le izy nefany jerena tokoa hoe hoy le raha naman'izay. TGV io anisan'ny TGV première heure mihitsy. Ianao ozy izy Monsieur Fleury mahafinaritra ao ozy izy ny émission-nao fa
ny mission-nao tsy misorona. Fa mba manontany anao izy satria ianao izy a. Anisany hoe malala ny zavatra mitranga. Fantatrao ve ozy izy hoe ahoana aby ny répartition-n'ireo ministère ireo? Tonga de vao niteny an'izay tonga de ni-anticiper koa za mantsiary hoe satria izy TGV tonga de fantatra ny tianao tenenina. Hoe betsaka ny ministera tsy tokony mena ny partenaire politika fa tokony tazominy TGV. Satria hoa raha tena hanatanteraka ny programan'le filoha raha misy programa hoa, raha misy programa le patron politika anareo, ireny ministera matanjaka ireny no anisan'ny fanatanterahana an'izany voalohany. En plus raha andeha élection anareo en 2023 de tsy tokony mena olon-kafa mihitsy ny ministera fondamentaux, tsy hoe fondamentaux fa stratégique rehetra. Siteko amin'izany ohatra ny fitsarana, ny transport, ny mine, inona koa ny commerce, industrie. Raha izay fotsiny. Toy izao hoe maty tena hitanao rangaty ilay izy ozy. Hitanao izy ary zay zavatra aloha hitako hoe erreur stratégique. Kanefa raha ohatra indray amin'ny fijery avy aty ivelany amin'ny aty an-tafo zany, tahaka ny anay zao ny candidat anay amin'ny député amin'ny législative zao dia olona adoption en marche ny faharoa. Tsy origine république d'en marche na hoe niaraka taminay fa noho n'le objectif iarahana mahatratra dia iarahana tsy maintsy tratrarina zany de voatery tsy maintsy tsy ho voatery fa ilaina micomposer miaraka amin'ny olona ny intérieur koa. Ka mahalasa saina le zavatra mitranga satria ohatran'ny hoe fanipaka tahaka ny valala-karona ry zalahy, ndao tohizo atsika. Directeur général-ny impôt mamorona fikambanana laza fanaovana ny filoham-pirenena amin'ny 2023 nefa manilika TGV tsy ekena intsony ny faniliky liana TGV fa ny TGV mampara ihany tena akaiky ny filohan'ny Rajoelina ary io tsy mivadika taminy ohatra amin'izany efa olon-dimy fa tsy hoe rehefa mitsikera ministra raina roa de misy ministra mampitovy tena amin'ny filohan'ny Rajoelina ka raha mitsikera azy ianao de heveriny fa mitsikera amin'ny filohan'ny Rajoelina sady tsy mandray telefônina tsy mamaly député zany ve de hoe ekena ary zay tsy maintsy anao tatitra filoham-pirenena averiko any filoham-pirenena ny patron fa tsy ministra. Lasa ohatran'izany le Et le coup d'envoi donc de ce match amical entre la Corée du Sud et le Brésil, c'est déjà... lasa ohatran'izany le fifampitondrana zany eo amin'nareo a ary tena manahirana le izy satria ohatran'ny hoe vaky manomboka vaky ve ny sambo sa maninona satria raha ny zanaka trano no ahisaka na hoe ahoana moa ny filaza an'izay dia manahirana ihany na izany na tsy izany satria le tena hoe le à l'image n'le fikambanana fiarahamonina malagasy mihitsy zany a no olana amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao satria misara-bazana ny vahoaka malagasy. Tsy mifampatoky, fampiavonavina, fampirindrina varavarana, nampifanovodi-rindrina raha tsy mifampiarahaba, mifampialina, mifampifosa, mifangalabady. Ohatran'izany le fiainana ary indrindra ireto mpanao politika lasa mitondra modely ratsy ho an'le firenena
ho an'le fiarahamonina. Mazava zany fa ity resaka association vaovao teneniny fikambanana vaovao teneniny Andriamatoa Raholdina ity dia sady surtout izy miresaka ny DGN impôt de mazava ho azy fa anisan'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny servisin'ny impôt ao hoe vadina notera anankiray zay tena nalaza tapoka tamin'iny 2021 iny zay tena tompon'andraikitra akaiky miaraka amina vadina mpanambola, vadin'ny Ngapabile ao anatin'io association io. Zany hoe mety ho diso aho ary elako triny fa raha ny fahitako an'izao rivo zao de Ngapabile mihitsy no vizeny Raholdina ary efa manomboka miala vany manko ny zavatra mitranga par rapport amin'ity Ngapabile ity amin'ny manodidina amin'reto olona manakaiky an'Andriamatoa Andry Rajoelina satria mahita sy mitazana an'ireto olona ireto hoe toa an'lery daholo le zavatra rehetra makatsy maheno ny anaran'lery tonga de tranoiny fa an'lery io makary tranoiny fa an'lery io amin'ny vadin'lery io an'lery io ka nikatra amina resaka ditraditra amin'ny mahatanora ary dia ditraditra amin'ny mahatanora ary dia toa an'lery daholo ihany koa le izy natrany amin'ny pokera na boîte de nuit de hoe toeran'lery eto de misy hoe tsy azo ipetrahana teraka disadisa ho an'ny maro sy ny fiarahamonina zany. Raha ohatritsika andefa hira ary zay ny tomboan'ity zavatra ity sy mety efa ranony daomy ihany koa raha ohatra mitohy ny tsy fifankazahoana amin'ireo olon'ireo. Hiditra amin'le resaka teneniny ity le raha namana ity tsika satria amiko dia mitombona fa tsy feno kanefa azo raisina. Mitombona fa tsy feno kanefa azo raisina. Ino ary? Rehefa miteny manko nanazava fakomaly izy iny hoe izao sy izao ny zavatra mitranga eo dia tamy avany tonga de ohatrany hoe tonga de koto ny tiflohan'ny lafitry ny ino dizy teo mpitsabo ity iteny tiako marihany etono aloha mba mamerina anareo tsy hoe mba fa mamerina anareo mamerina antsika menakavy ao anatin'ny tantara tsy vao androany na hoe vao omaly no naheno isika menakavy na hoe nahita avatsika maty tamina hôpitaly zay tsisy nifandraisany tamin'ny vavony, tsisy nifandraisany tamin'ny kibo, tsisy nifandraisany tamin'ny fa de zao nizairina ary nanjary nisy zaitra ity vatana mangatsika ny avatsika. Tsy indray mandeha na indroa no nisy zany fitaraina zany. Tao anatin'ny taona maromaro pour ne pas dire hoe les 10 dernières années tsy indray mandeha na indroa hoe tsy manaiky izay ary matetika rehefa mandeha ny fitoriana an'io zavatra io de midona ny rindrina fotsiny ny fianakaviana
fa tena rezao matanjaka be no miaro ny zavatra io tsy ndray mandehana indro nisy fianakaviana nitory fa nitona ny rindrina raha ohatra diso miteny an'izany sy mitantara an'izany eto de afaka miteninareo hoe diso zany diso zany riafilorerako eto malalana na hoe diso zany voatavo na hoe diso zany laloky fa ny olona rehetra de samy malala an'izany hoe tsy ndray mandeha na indro tamina toerana hôpitaly ka misy fianakaviana maty ze tsisy nidirany vavony na ny kibony na ny hoe zavatra ao anatiny dia zairina ohatran'ny hoe mizairina ohatran'ny hoe tatabitrana anga raha zay nilaza azy sanatria filazana azy sanatria ny kibon'le olona de mitaraina amin'ny fianakaviana fa tsisy hita intsony ny taovany tadio zay enotsika aloha ty rangahy ty fa ieritreretiny hoe raha niteny an'iny zavatra niteneniko iny aho de nieritreretiny angambany hoe olona dondrona ka mety tsy afaky ny hamaly azy ka mety tsy afaky ny hiteny azy hoe azo raisina non plutôt mitombona nefa tsy ampy fa azo raisina ny teninao mitombona nefa tsy ampy fa azo raisina nefa ny teninao andriamatoa Eriky filohan'ny lavitry ny mpitsabo mitombona nefa tsy ampy nefa azo raisina mavesatra be zany ny tena olana de zao mino aho fa tsy nenao aho ka hatramin'ny voalohany ianao ka hatramin'ny farany de ohatran'ny hoe nanaovanao geste teknika teo aho de ohatran'ny hoe za zany nandra ao anatin'le revy fa de ho teneniko aminao ary ho hazavaiko ho fantatry ny vahoaka malagasy eto hoe ahoana zany zavatra zany sy ahoana tao aloha eno ny olona ny zavatra teneninao mba alahino ianao androany dia satria miteny aloha atao hoe mba tsy tenenana hoe miteniteny foana de zay hoe mitombona nefa tsy ampy fa azo raisina mitombona nefa tsy ampy fa azo raisina Aza kosa ny filohan'ny lavitra ny mpitsabo fa tsy mbola vonona manao io famondrana taova io i Madagasikara ary tsy mbola manana fitaovana ampy hanaovana izany ihany koa ary tsy ara-dalàna izany hoy izy hatreto. Alohan'ny hamondrana taova zany de efa fantatra hoe mifanaraka ve le taovafindra sy koa le olona andray anazy efa misy fomba fitehirizana anazy na fanesorana an'ina na fitehirizana an'ina de efa zavatra hafa mihitsy raha vao koa le izy mbola afindra efa misy olona manokana mihitsy zany efa niofana manokana amin'ny famindrana tsika mbola tsy misy lalàna kasika ny famindrana taova mbola eo am-panomanana anazy sika no zany zany angamba tsy de tena famindrana taova loatra ny antondra ny resabe reny Madagasikara ary tsy mbola averiko tsara mba hifatohan'le izy tsara ao anatin'ny saintsika mianakavy miteny izy hoe tsy vonona miteny izy hoe tsy ara-dalàna de milaza koa izy fitaovana amin'le izy ho valitsika point par point manko le izy satria ny tena olana zany de zao tsy raha misoratra ianao etry aloha etry dokotera de misoratra hoe filohan'ny lavitry ny dokotera de afaka ho ambakainao ny malagasy zay mety mahalala ny zavatra tokony hovaliana sy ny zavatra mitranga ary vao mainka ara mahalasa saina ny fomba amalinao an'izy satria ohatran'ny tao mahita daoliny ohatran'ny tao nahita ny olona hoe tany amin'ny taona 2021 tany hoe fitokanana tany Tamatavy centre de transplantation any amin'ny tribune any zany dao
Manana fitaovana ampy anaovana izany ihany koa ary tsy ara-dalàna izany hoy izy hatreto. Alohan'ny hanindranatova zany dia efa fantatra hoe mifanaraka ve le tovafindra sy koa le olona andray anazy alao averina tsara tokoa dia ho azavaiko aminareo. Azavaiko tsara satria mieritreritra antsika ho bado le rangahy ty ka tsara. Madagasikara ary tsy mbola manana fitaovana ampy anaovana izany ihany koa ary tsy ara-dalàna izany hoy izy hatreto. Alohan'ny hanindranatova zany dia efa fantatra hoe mifanaraka ve le tovafindra sy koa le olona andray anazy efa Zay. Zao mba tsisy nœud ambiguïté na hoe tsy fitovizan-kevitra. Ny tiany tenenina eto dia hoe mifanaraka ve le olona, tsy mifanaraka ara-toe-tsaina fa mifanaraka ara-biôlôjika, araky ny ohatra zany hoe dia za aloha zany ny compatibilité araky ny tenenin'ny dokotera Alpha et Arsan eto. Zao tsy resaka momba ny receveur tsika zany hoe le olona mandray le rein. Eny aleo resahana. Zavatra roa ngeda be no tena important alohan'ny zavatra rehetra ao anatin'ny zavatra io. Voalohany indrindra dia ny groupe sanguin, d'où le prélèvement. Faharoa dia tsy maintsy misy karazana typage ana antigène zay tsy maintsy atao, zay karazana zay fiantsoana an'izay karazana hoe ohatrany hoe antigène d'histocompatibilité. Fiantsoana azy amin'ny teny anglisy HLA. Mazava aminao angamba zay dokotera hoe lirika eto fantatry le rily izy. Antigène d'histocompatibilité na HLA avy amina dépistage, avy amina typage tissulaire io. Io zany nafahana mahalala hoe zao no mety ino izy teo mety io ahafahana mievaluer an'le risque-na rejet zany hoe rehefa misy vo zany atsofoka amina olona anankiray, iny corps étranger foana iny, ohatrany hoe le vehivavy bevoka zay mahatonga azy mandondoho sy ny karazana iny satria ohatra maivana zany fa miresaka grefy na ino izy teo oui chérie na resaka le zanako manko maika an'le anniversaire de ohatra hoe le rein zany satria ny efa noteneniko de iny tsy maintsy jerenao zany ny hoe ao anatin'le deuxième phase le compatibilité hoe mba tsy hisian'ny risque be loatra satria ninona zany tsy maintsy maka fanafody foana ianao immunosuppresseur mba ahafahana limiter na le fiasan'le rejet, le mety risque na rejet zany ao anatin'le vatantenan'le olona. Ny fanaovana an'izay zay typage zay na dépistage zay ana antigène zay amin'le olona donneur dia minimum 2 jours. Ny prélèvement sanguin maximum 2 heures de temps. Le temps d'acheminer le sang à un laboratoire zany une demi-heure après vita iny. Tiako tenenina amintsika de zao. Raha izay temps zay fotsiny hoe au bout de quelques jours le olona tsy hita nanaovana prélèvement sanguin izy zay lazainareo fa VI-ny, eo no ahitana hoe professionnel le olona manao an'le incision mba azahoana an'le raha satria raha olona ny professionnel zany tonga de malala hoe eto amin'ity fanondro ity no mandara rehefa incisena ohatran'iny zany hoe nampiasa bistouri kely zany le olona nanao an'le izy mba hitsininika le raha de tonga de ao anaty
ao anatina tuba zany de tonga de kitsiko de nentina any amin'ny laboratoire ino ny rapide iny. Azonareo incisien ohatran'iny de lasa ohatran'ny vely izy kanefa mitsininika ny raha ny olona ary marary iny a. Marary iny no le tsindrona. Fa ny tinga dokotera tenenina eto de compatibilité zany voalohany aloha tsy maintsy mazava ho azy raha vao tsy compatible na le groupe sanguin na le HLA ato amin'le antigène histocompatibilité zany dia tsy azo atao ny famindrana. Miteny izy tena afoeziko mihitsy fataoko lavalava io mety hariva tsy maninona famehe fotoantsika fa azadiny dokotera azambakainao zay ireto donneur omenany tsisy resaka transportna greffon intsony avy eo e fa tonga de entin-dralany amina centre na bloc opératoire ary za tsy niteny mihitsy fanjakana azafady tompoko tsy niteny mihitsy fanjakana fa hoy aho hoe misy bloc opératoire privé de mety hiteny ianao hoe tsy manana teknôlôjia am'izany tsika azafady tompoko ny fanjakana ny tsy manana an'izany fa misy privé tena manana bloc opératoire beaucoup plus performant noho ny fanjakana azafady. Ary rehefa tonga le besoin de misy privé tena mahavita mandefa mihitsy mpitsabo miofana amin'io zavatra io. Ok. Donneur vivant, comment on les prépare? Raha donneur maty, ny durée de vie an'le rein amin'ny transport 24 à 36 heures. Scientifique zany fa azafady docteur. Tsy sambakainao am'zany 24 à 36 heures. Et en plus, ny mpanome ny donneur de tsy tokony hanana aretina mifindra. Io ny ilaina an'le analyse biologique na hoe tout ce qui tena analyse complet, dépistage complet par rapport am'le donneur satria ny receveur efa fantatra à travers ny analyse préalable natao taminy mba natongavany tany amin'ny dialyse ihany koa. Mazava be zany. Tsy andeha andidy ary mampazava azy de zao le olona nalaina rehetra sy ny samborona tsy nangalarina ny tenisiny tsy nangalarina ny telefoniny tsy miviolena le olona ary tsisy rançon nareo polisy ny teny an'izany hoe tsisy rançon tsy nikaraza je termine zary donne-moi 5 minutes tsisy fangatahana zao fa nalefa le olona de midrogena le olona mba tsy hafantatra zany hoe substance hallucinogène zany no niinjectena tao anatin'ny corpn'ireo olona mba hampatonga anazy ho very mémoire sy ho very tadidy fa miverina tsikelikely eo de tadidiny au fur et à mesure fa bon après ny hoe fitsarana ve andray an'izay zavatra satria fa ny marina dokotera de zao azambakainao ary azavitahanao ny olona fa rehefa tonga hoe ty misy donneur vivant de tonga dia ato amin'ny bloc anankiray le donneur vivant de ato amin'ny bloc anankiray le receveur dikan'izany mitombona ny zavatra teneninao fa tsy ampy kanefa azo raisina zay ny famenony fahazamantainganao azavitahanao ny olona. Ny fanjakana ny tsy manana an'le teknôlôjia ny fanjakana manana olona afaka manao transplantation tompoko aza-pitenenina hoe iza le olona fa raha tsy mahafantatra ianao za mahafantatra. Mazava zay ary tsy possible satria ianao ohatrany te hiaro an'le olona mety concerné amin'io zavatra io tsy possible mihitsy hoe olona miaffecté 4-4 zay miteny ndray 4-4 mainty na fotsy fa tsy nisy mihitsy tao hoe 404 na 205 dikan'izany raha manana logistique ohatran'izany mpanefeufo zany. Veloma tompoko mandram-peona samy tahin'Andriamanitra fa mba hikarakara ny zanako kely aloha andeha anniversaire izy mandram-peona daholo.